ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika rety talata voalohan'ny volana septambra ity izay anona fiadanan'ny tompo sy manginantsika amin'ana izao mofinaina izao tahaka ny isan'andro. Ny volana septambra dia miatrika ny olona hevitra vaovao izay omen'ny perikiopa isika sy arahany mofinaina raha teo dia ny hoe miasa ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miasa ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny epistily fahatelo no soratan'ny Jaona apôstôly no mofinaina ny ry havana. Jaona fahatelo ny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo. Tokiraina ny Jaona ny epistily fahatelo ny soratan'ny Jaona. Fakitsika amin'anaran'i Jesosy. Izaho l'olona mamangy any Gaio, ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay nambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy mahana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia nandrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona nataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny azy izy, izay manambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Dia hosoa no ataonao raha mamoaka azy koa arak'izay miendrika ataonao ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana noho ny aingana, ka tsy naka na inona na inona tamin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa Dioterefa izay teo lohany dia tsy mba nandray anay. Koa amin'izany raha tonga dia ho tsarovako izay asa nataony, fa nibedibedy foana manana ratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay taindray azy dia raharahany sy roahiny hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy na ilay tahaka fa ny tsara, izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Dia mety dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa, ary zahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravako malala ity taratasy nosoratany Jaona ity izay nosoratana ho an'ny Gaio. Misy Gaio telo moa ao misoatra masina, misy ny Gaio nifanerasera tamin'ny Paoly, fa misy kosa ny Gaio izay nifanerasera tamin'ny Jaona. Ity Gaio izay nifanerasera tamin'ny Jaona ity izay heverina hononina tany Deribe tany hoany, dia isan'ny olona na isan'ny hoe mpanompon'Andriamanitra akaiky ny Jaona apôstôly izy. Fa izay tena mampahiranao dia amin'izany afatra na toraina manokana ny Gaio izany, dia ny andiny ny fahaefatra. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia nendrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia nendrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Petraka ho ray aman-dreny eto Jaona apôstôly, izay no tonga azo teny hoe olona. Petraka ho ray aman-dreny eto i Jaona apôstôly. Ary dia asehony fa ny fifaliana zany, tsy hoe ray aman-dreny zany, tsy ho ray aman-dreny niteraka ihany hoe avako malala, satria tsy zanaka nateraka Jaona akory Gaio, fa ao ny zanaka nateraka, fa ao ireo ankizy beazana na zanaka ny beazana, na zandry izay tiana, dia hijoroana ho ray aman-dreny, ary itenenana manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Afaka malala ny tolo malagasy dia isan'ny na ny malagasy mihitsy dia isan'ny marary zanaka. Na zanaka nateraka io, na zanaka nadahy io, na zanaka vavy io, na zanaka nabavy io, na zanaka tezaina an-dakilasy io, na rehefa hoe tonona hoe zanaka na dia eo anatin'ny zanaka ao anatina fikambanana io, na zanaka ao anatin'ny sekoly alahady io, dia azo lazaina hoe marary ny zanaka na marary taranaka mihitsy ny tolo malagasy. Raha atao dia isan'ny nanana ataontsika hoe fifaliana manokana momba ny zanaka. Hoy izao natontoka anankiray izay haitsika tsy enjery. Ny an'ny fifaliako sy tanjony tokiako, ny tena fiadanako, mifankatia ny zanako.
fomba fizerindrajo de zay hoe ny zava-dehibe ny fiadanany ndray aman-dreny a ny fifaliany ndray aman-dreny ny tanjony ndray aman-dreny de ny fifankatiavany ny taranaka raha toa ka ataontsika hoe izany tononkazo zany tena makivaky taonjato na makivaky taona maro ny nanaitra koa de rehefa miteny eny zanaka de ao anatina literatiora malagasy moa zany literatiora ankehitriny literatiora bahoaka de nanaitra koa ny fijerin'ny ataontsika hoe razilina zay nyrainy erikimana naitsika tsenjey misy fotoana mantsy afako ilaina ihany ny enona reny ataontsika hoe literatiora bahoaka reny afahana mamantatra hoe ahoana moa zany ny ako ny filazantsara ny ako ny fanabeazana razila hoe zay nyrainy erikimanana mikasika ny zanaka ny zavatra vita ny tanako de nataoko mba ho an'ny zanako ka na inona aloha zay hiantra ny zanako tsy mba antra aina va amin'ny ay ka tsy afoko iferinay zany hoe raha ohatra ka zaetra fa koraha de tena adidindray aman-dreny mihitsy ny manao zay ahasambatra na manao zay tsy ahorininninona ny zanaka tamin'ny herinandro vitsivitsy zay ataontsika hoe afatesany dada de mbola niony zay vitsivitsy menada vitsivitsy tam'izay no ngamba ray volana eo na latsaka kely na tahaka zany de nisy lanona-pianakaviana kely fotoana kely andeotsika mba hiaraka iaona de niaraka nihira taminay teo dada rabelona zany na dada pira ao anatin'ny maly eo de izay rehetra eo de samy ny andro inona moa zany zao raha metra mpanotany ina zao no tena hira tianareo de izay rehetra de satria zay rehetra eo saky ray aman-dreny niteraka na zanaka na zanaka nateraka io na zanaka ara-panahy io na zanaka ataontsika eo anatina fiangonana io na fikambanana tsotra mpitaiza tanora de niaraka ny andrasany rehetra de ny hoe nianaovanao ry dada ny hira hoe ny zanako ary mifanandrify indrindra am'izay ataontsika hoe lazay ny ekiany lazay ireo mpanotonkalo ava ny hoy dada hoe namoronako ny tsy nananako nanakarako ny tsy azo ny tanako nandaniko zay kely fananako ianareo zanako tsisy tany oriranako matetika tsy nihinanako aretina aza mbola nitsanganako no ianareo zanako be ny lalana saika nandehanako ny sapahana saika nivilianako nefa ny mahitsy ny tanako no ianareo zanako am'izay fotoana zay de fijery samy hafa ry afako no nangoniko hoentina ilazana amitsika fa fantatry ny fiarahamonina malagasy ary fantatritsika zany hoe zanaka averin'andriamandeha na nateraka io na tsy nateraka io fa zanaka te zay eto ary afako malala de hoy jaona ny any fifaliako de izao tsy hoe mijanona ho omenaky ny aina ihany ianareo tsy hoe ianareo zanaka de ikelezanay na tiana ndraindray ara mety ho fefika andeana anaraka ny marina ndraindray ara nareo mety ho fefy miaro ndray aman-dreny ko aza araka tenin'ny dada teo na ndraindray koa aza mitondra fifaliany ianareo araka ny tenin'ny raha teo fa izao hoy jaona ianareo no mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny ary inona ny fifaliany ray aman-dreny amin'ny zanaka de hoy jaona hoe tsy mahana fifaliana mihoatra noho izao a teny andrenesaka fa mandeha araka fahamarinana ny zanako raha toa ka vavahana tsara ny pistily ny soatany jaona ry afaka ity jaona fahatelo ity ka tarafina ny tantarany diotrefa izay tononony jaona eto ny tantarany gaio izay fotsotso ty taratasy ty ary amin'ny fanambarana momba ny demetrio reny jaona de reto zavatra eto zavatra efatra ireto no fahamarinana teneniny jaona ka mitondra fifaliana ho asana miteny iza manao hoe ny tena fifaliako de izao ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako inona ny fahamarinana voalohany fahamarinana voalohany a zay mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny a de ny hoe ny fanajana izay tandrify indrindra aloha hevitritsika am'ty volana septambra ity ny fanajana sy ny tahotra ary io ry afako marina amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra isika ny fifalian'Andriamanitra amintsika de ny mahita atsika
mandeha araka ny fahamarinany tenin'andriamanitra, mandeha araka ny fahamarinany sitrapony. Ny fifaliantsika koa zany zanakitsika, na zanakatezaitsika io, na zanakavatsika zay tononontsika io zanatsika, de zao izy mandeha araka amin'ny fahamarinana. Inona lay fahamarinana? Ny fanajana tahaka ny anajantsika an'andriamanitra. Araka ny tenin'ny tompo manao hoe raha tompo azy aza tahotra, raha ray aza zay ajako. No zany de raha ray de aza zay ajako, raha tompo azy tahotra amin'ny boky ny Malakipa aminany. No zany afaka malala de zao isan'ny fahamarinana tenenin'ny Jaona eto ka mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny de ny mahita ny zanaka manaja ray aman-dreny. Tahaka ny andrasan'Andriamanitra fanajana sy tahotra avy amintsika. De tahak'izay koa tsika zanaka nateraka, raha tianao ny afalin'ny ray aman-dreninao, mametra-pantaina amin'ny ray aman-dreninao, inona ry dada, na inona ry neny, na inona ry dada-to, na inona ry dadabe, inona ry bebe, inona ry neny tory, neny fara, inona mitondra fifaliana ho anareo. De zao nanankiray amaliny ianao manao hoe hajao ny ray aman-dreny, hajao izy. Ny dikany hoe hajao de zao apetrao amin'ny toerana tokony isy azy izy, apetrao amin'ny toerana tokony isy azy izy, omeo ny aja tandrify azy izy, tandrify ny taonany, tandrify ny fiezahany, araka ny tenin'ny dadala tonkerany dada hoe namoronako ny tsy nananako nge, nanakarako ny tsy azo ny tanako nge, ary tsisy tany tsy toerana ny oranako mihitsy noho ianareo. Zanako zany de zao mitaky fanajana zany. Am'izao renatsika so rehefa malala de nandray tsy fantatry ny eglizy intsony tahaka ny tsy ahafantaran'ny kristianina intsony koa intsony hoe fanajana an'Andriamanitra. Tondray raha tsy hajaina na ny tranon'Andriamanitra, arina anaty tranon'Andriamanitra, na mosoara, na fonina bonbon, na ndraindray tsy ao anatin'ny sain'ny olombelona intsony, anatin'ny pino koa, nefa farafakeliny de ny fanajanan'Andriamanitra, de fanajana ny tranon'Andriamanitra, fanajana anaran'Andriamanitra. Mandainga nefa miantso anaran'Andriamanitra, tena marina amin'Andriamanitra nefa mandainga. Ary tak'izany koa zanaka eo anatrehan'ny ray aman-dreny, tsy manaja ray aman-dreny, ndraindray mamingavinga ray aman-dreny, tsy mametraka ray aman-dreny amin'ny toerana, ndraindray aza mampitahotra ray aman-dreny mihitsy. Toriko ianao za moa ny ampitan-dranomasina ity ataontsika hoe fitovianjo zay zava-dehibe tokoa ty, de ndraindray mampanadino ny tanora ny toeran'ny ray aman-dreny fotsivolo. Ny baiboly ke de manao hoe manaja ianao fotsivolo, manaja ny ray aman-dreninao. Fa ndraindray afaka malala tsy hitantsony zany, indrindra moa any amin'ny tany mandroso de ndraindray andeha atao eo miditra ao anaty métro ianao, na miditra ao anaty autobus, na miditra ao anaty taxi be, na miditra ao anaty toerana anankiray, de misy olon-dehibe fotsivolo ao na aiza de zao raha ohatra ka voataiza tsara ny ankizy na ny tanora afaka malala de zao mitsangana izy de manome toerana ny olon-dehibe no izy mainka moa fa ray aman-dreny io. Fa vokatry ny fitsokany ny antsoina hoe fahafana de ny hoe ako ianao nkiny te hiditra ao, efa fantatrao fa tery io, fantatrao fa tsisy toerana tsony kinona mbola hidiranao. Zany ny fomba fijery zao ahoana moa ny hitsangana noho ianao iny tanora, fa fantatrao fa tsisy toerana intsony eo de mbola miditra ihany ianao, de diso ave zany raha tsy mitsangana, satria efa fantatrao fa toerana safidinao hoe mitsangana, raha miditra eo ianao de mitsangana, de mbola miditra ihany ianao dikan'izany zany tianao hitsangana amin'ny toerana misy ianao. No zany za tsy hitsangana, za koa mba vizana. Ianao safidinao te hiditra amin'ny fiarakodia na autobus na fitateram-bahoaka be olona. Zany toetrany zany rehefa malala zay ataontsika hoe mety ho marina amin'ny fomba fijery kartésiana, fa rehefa nomena toerana loatra ny fahafahan'ny tsirairay de adinony lay hoe misy haja nge toko ho an'izay tokony ho hajaina. Hotsika manao hoe ny fahamarinana voalohany de zao ny fanajana. Azo atao zany ty manao hoe tsy mana fifaliana mihoatra noho zao de nandrenesako, fa mahay manaja olona, mahay manaja ray aman-dreny, mahay manaja zay tokony ho hajaina ny zanako. Fa ny faharoa de zao ny fahamarinana faharoa tenenin'ny Jaona eto de ity le avako malala. Tsy mana fifaliana mihoatra noho zao de nandresaka fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny dika teny ombonana na ny diemma de manao hoe ny andikana le fahamarinana de ity manao hoe miazona fananarana, miazona anatra, mitahiry ny anatra ny mena. Zany hoe raha manao zany Jaona manao hoe tsy mana fianimitra noho zao de nandresaka fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako, de manao hoe azo adika koa manao hoe tsy mana fifaliana mihoatra noho zao de nandresaka fa miazona tsara amin'ny fananarana, miazona ny anatra, mitoetra ny anatra zay nomena azy ny zanaka. Adidin'ny ray aman-dreny ny mananatra, tsisy heviny zany ray aman-dreny tsy mananatra zany. Zao moa asa raha mbola misy fotoana enon'ny zanaka anatra,
adidiny ray aman-dreny na ray aman-dreny ampanahy io na ray aman-dreny teraka io na mpanabe io na inona dia adidiny izy ireo ny mananatra. Fa zao moa rehavako malala ny vokatry ny ataontsika hoe fitsokany rivotra maro samihafa eto ambony tany zay manahirana dia tsy tiany olona intsony ny moral, tsy tiany ary everin'ny olona fa indrindra na olon-dehibe io ny mainka moa fa ny tanora mainka moa fa itsika mianakavy dia samy tsy tia anarina, tsy mazaka anarina. Fa fanahinina mihitsy izay rehavako malala ary indrindra rehefa anarinao ny ankizy dia nitoetranao ny teneniny aloha hoe akarareo kongaba mananina ny teny ray aman-dray manteny hoe ajanony ianaka io ohatra hoe tsy fantatro ajanony ianaka io zava-pisotro mahamamy io dia ny fahalemen'ny ray aman-dreny ny teny ary nareo konge talonga tsy mba sotro moa nareo konge mba ohatra ndrandray lay vokatry ny fitsokany ny zany toetsainy zany zavatra tsy miainana taloha zany mahatsiaro ny dadabenay zay mananatra anay tsy vao na mandalo ny lalana andehanana zany dia nitsaitsaika ianao amin'ny tahotra zay dadabe mainka moa fa am'izao tsy mirarahana zany taloha tsy mirarahana zany tsisy heviny zany ny antony dia zao efa fananina mihitsy tsy asiana asina intsony ny ray aman-dreny. Ary io tanareo fa io Facebook io tsara ny Facebook tsara ny tambazotra fa izao rehavako malala manala asina ny ray aman-dreny izy io manala asina drandray satria tsisy olombelona nge tanteraka tsisy olombelona tsiny zany na ray azy fa izao tamin'ny andro taloha dia izao tsy fiteninao mihitsy amin'ny teny fahalemen'ny dadabe na fahalemen'ny ray aman-dreny fa izao fihinina lazainy zany hany ka mirodana lay toerana ray aman-dreny tsisy asiny intsony izy. Rehefa tsisy asiny izy dia na mananatra izy dia tsy hainona intsony ny asiny fatao izy sinona koa nareo aranareo raha mba aty ataonareo zany rehako ny mitranga ankehitriny hany ka na dia efa ray aman-dreny mpitondra azy eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fokotany any anivon'ny fianakaviana dia ndrandray tsy hainona intsony. Zay mahatonga an'izao neto miteny mana hoe fahamarinana dia ity miazona lay anatra ve ny zanaka miazona anatra zay ny tsy very tsy lay ray aman-dreny firay aman-dreny nijereny fa lay fananarany zava-dehibe mazava ho azy rehefa ko malala hajaina izy fa izao mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny mitondra fifaliana ho a ray aman-dreny ny mahita ny zanako mitoetra mianatra ny meko azy mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ry havana ny mahita ny mpanompon'Andriamanitra ny mahita ny fiangonana ny mahita antsika zanak'Andriamanitra mitoetra mididin'Andriamanitra ny anianatra ray fanomeny. Dia tahak'izay koa ry havako malala amin'ny fiainana-tokantrano amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny fiainam-piarahamonina fifaliana ho an'ny ray aman-dreny ny mahita antsika zanaka mitoetra amin'ilay anatra voazona ve ilay anatra tonga miteny nytolo malagasy hoe tsy navela fotsorora fe izy ireny raha miteny zany hoe tsy navela ny teny fe miteny fotsiny ka fotsorora fa nazonona ve ny fananarana hoy Jaona tsy mahana fifaliana mihoatra an'izao dia ny andrenesako fa miazona ny fananarana mitoetra anatra ny mena azy ny zanako. Fa ny fahamarina fahatelo rehefa malala zay mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny eto dia miazona ny sotoavina ny antsoiny hoe fanabeazana dia raha toka jerena ny teny hoe fanabeazana na fitaizana ny protestanta mampiasa ny teny hoe fitaizana ny katolika tany amboroana mampiasa ny teny hoe fanabeazana tsy mifananafitra kory izy ireo mitovy ihany ny fitaizana na fanabeazana dia sao rehefa malala fampitana na inona na iny anankiray amin'ny endrika antsoiny hoe fitaizana dia fampitana sotoavina ary midika hoe sotoavina dia fiainana efa voasetra na lalam-piarahamonina efa voasetra na fombafomba na fomba fiainana na fomba manokana efa voasetra ny tantara ka fantatra fa mahasoa sy miazona ny fiainam-piarahamonina miazona ny hevitry ny antsoiny hoe fiainana. Dia eto ny afaka malala dia ny aja ny fanajana ny fiazonana ny anatra zava-dehibe zay fa hoy Jaona manao ny fahamarinana tokoa ny afaka malala mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny izany hoe zanaka miazona ny sotoavina zany. Sotoavina kristianina nge rehefa malala ny fifankatiavany sotoavina kristianina nge rehefa malala ny fifamelany sotoavina kristianina anatin'ny fiarahamonina nge rehefa malala ny fanajana ny mpiarabelona fanajana aina sotoavina ny fiarahamonina kristianina nge rehefa malala ny hoe fanajana ny fahamarinany tsy fetsifetsela tsy fankalara tsy fitiava-kely zany nge sotoavina fahamarinana fiarahamonina kristianina ary ny fianakaviana tsirairay raha afaka malala ny ray aman-dreny rehefa malala dia mpampita sotoavina
misy sotoavim-pianakaviana ny tanindrazana ny fahalala-tanana ny asa zany sotoavina zay any fianakaviana fitiavana asa tanana ny fitiavana hira sy mozika misy fianakaviana tena manana sotoavina mihitsy hoe ny etsika ny mozika ny etsika ny asa tanana ny etsika ny fiangonana tena atao zava-dehibe mihitsy zany adidy zany amintsika rehetra-pandeferana ny fifamangina ny fifamelana zany de ny fiangonana ny firenena ny fianakaviana de mpapita sotoavina de eto ry avako malala jaonina de milaza vanao hoe mitondra fifaliana ho an'ny ray aman-dreny ny mahita ny zanany mahatahery le sotoavina anampitay tsisy mampalahelo ndray aman-dreny ohatrany hoe very le sotoavina nandaniana fotoana araka ny tenin'ny tonkirany tatato ihany manao hoe na de nararake nitsangany anoho ianao e satria misy sotoavina zay tiako anananao misy sotoavina zay tsy tiako very fa tiako ampitaina aminao raha ampitainao amin'ny zanakao manaraka anao ampitain'ny zanakao amin'ny zanaky ny manaraka koa zay sotoavina zay tsy fantatrevako malala amin'izao anrerantsika izao eto Madagasikara amintsika malagasy voazotsika ve ny sotoavina ekena fa misy zavatra azo efa nalaozany toetrandro fa misy kosa sotoavina ry avako malala izay tena mahaisika atsika ary voasevy amin'ny fotoana anjato taonany fa naritsika tao anatin'ny 50 taona fotsiny ihany ry avako malala eto jaonina de manafatra ny zanany ara-panamana hoe ny fifaliako ary everiko fa hafatry ny ray aman-dreny amintsika zanaka ary everiko fa hafatry ny tenin'Andriamanitra koa amintsika mpanompon'Andriamanitra de zao manao hoe mitondra fifaliana nge ny fiazonana ny sotoavina kristiana io fa sotoavim-pianakaviana zay fantatra fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fantatra avako malala amin'ny atao hoe fahamarinana de ty tsy mampitondra henatra tsy manala baraka raha miteny jaona eto manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao de ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako de azo adika koa io hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho de ny andrenesako fa tsy mpanala baraka ny anaran'ny ray aman-dreny tsy mpanala baraka ny anaram-pianakaviana tsy mpanala baraka ny anaran'Andriamanitra ny zanako mahatonga fanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra ny ataontsika hoe manaja ry avako malala raha vaky teny de zao tsy mampitondra henatra ao amin'ny boky nobolona de toko fatelopolo toko fahatelopolo de manazava zany mihitsy manao hoe ny atsoina hoe henatra de mampitanondrika ny fahafahambaraka de mampitanondrika sy mampisitika ny ray aman-dreny ka ndraindray ny zanaka ny everiny ho voninahitra ndraindray henatra ho an'ny ray aman-dreny ndraindray vokatry ny toejavatra henantsika de ndraindray ny everiny zanaka ho voninahitra nge henatra amin'ny ray aman-dreny ndraindray ny everiny ray aman-dreny ho henatra de ndraindray everiny zanaka voninahitra zany ry havako malala ho anareo zanaka de zao mahaiza mandantsa manana fahendrena aza ny tena ihany eritreretina hoe efa tsy zanontsony ange zao efa taonjato faritra amin'ny roapolo tsika ray aman-dreninao nge any amin'ny taonjato fa roapolo empolo taona lasa mbola hafa ny fomba fijeriny de zao araka ny teny ilay tonkirany razilinaza ny ray ny riko manana teo manao hoe ray aman-dreny nge de zao na inona loza miantra ozy izy ny zanako tsy mba antra ny ezaka ny ray aman-dreny nanondritra ny valim-babena zay andrasana ny zanaka de zao aza tao afa-baraka ny anarany aza tao afa-baraka ny anaran'ny ray aman-dreninao aza velona ho tondron'olona morotra ny ray aman-dreninao manao hoe jerery ny zanaka naterany mba olona ohatr' zao ihany ny ray aman-dreny mba olona ohatr' zao ihany ny loharan'ny poirana mba olona ohatr' zao ihany ny fianakaviana ny poirana jere ny efarana anaka ny fifalian'ny ray aman-dreny de zao ianao tsy manala baraka ny anaran'ny ray aman-dreninao mety efa tsy titsony izy tsy maninona efa ny mitompo izy fa naizany aza ny fiarahamonina hoy ny tolo malagasy hoe tsy ny tany ny faty fa mivavam-bahoaka fa izao aza tononona amina zavatra aza vela tononona amina zavatra ratsy ny ray aman-dreninao fa ataovy amin'ny fanonana ny anaran'ny fiarahamonina de miondrika ampanajana amin'izany anarany zany hoe de olombaniny zany sambatra anareo naterana Jesosy nge raha vantany vao anontolo teny de zao ny tenen'ny olona taminy hoe sambatra ny kibo zay ny toeranao sambatra ny nono zay ny nonao zay le Jesosy nampitony nanjarana ny voninahitra ny ray aman-dreny zany tokony mandrasa nanaka aminao zanaka
ataovy manao zany ny olona aminao zanaka de zay no mitondra fifaliana ho an'ray aman-dreninao. Zay ny antsoinao hoe varim-babena. Ny antsoina hoe varim-babena de zao mamatonina ny olona manao hoe sambatra ny ray aman-dreninao, sambatra ny fianakaviana ny toeranao, sambatra ny dadanao, sambatra ny nenitoanao, sambatry nareo. Tahaka ny tenenan'ny olona tamin'izay somana hoe sambatra ny havanao, sambatra ny ray tapo aminao, sambatra ny ray aman-dreninao. Satria nahoana? Satria nanome voninahitra an'izany. Izy afaka malala eto mpamaranana de zao Jaonina apôstôlety de mame modely roa. Ny anankiray na mame modely roa any Gaio. So izy ozy mantsy Gaio manao hoe Gao. Ny fifaliana hoa de mandeha araky ny fahamarinana ianao. Fa reto misy olona anankiroa zay tiako manokana ny manavaka azy. Dia i Diotrepha sy Demetrio. Deo izy manao hoe aza ny ratsy nalainy tahaka. Iza ny ratsy tsy tokony ho alainy tahaka dia tsy iza tsy akory fa Diotrepha. Fa ny tsara lay tahaka iza ny tokony lay tahaka Demetrio. Zany hoe Jaona zany anatin'ny karatasy fohy kely io andiny 700 de nahavita nampita tamin'ny Gaio manao hoe Gaio mandeha any ianao amin'ny fahamarinana manajany ray aman-dreninao, manajay ianao ny fiarahamonina ny sotoavina nampitaina taminao, tazo nianatra nampitaina taminao, aza nampitondra henatra ny ray aman-dreninao, ary ampiaro amin'ny finoana zany, ampiaro amin'ny maha-kristianina zany de zao aza makatahaka ny Diotrepha. Fa Diotrepha tsy mandeha araky ny fahamarinana. Tsy tia olona, tia voninahitra, nanala-baraka na dia ny ray aman-dreniny tahaka ny Jaona aza. Ny laviny ary mbola dio izy manao hoe ary hatramin'izao dia izao mbola tsy manao afa tsy manala-baraka. Manala-baraka hoy Jaona. Afaka malala engane tsy io zanaka tahaka ny Diotrepha eto. Miady lohany zanaka tahaka ny Diotrepha tsy tia mizara, zanaka tahaka ny Diotrepha tsy tia namana, tsy tia mifandray aman'olona. Fo izy manao hoe enganely afaka malala ho tahaka ny Demetrio tsara laza. Zay rehetra miaino zay mofinainy zao afaka malala mivavaka ho anao zanaka mba ho tsara laza tahaka ny Demetrio ianao. Zanaka tsara laza satria mandeha araka ny fahamarinana, zanaka tsara laza satria manaja an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, fa zanaka tsara laza satria mandeha araka ny fahamarinana. Hoy Jaona tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, tena andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako, ary de mampaherenao, ary de manonona aminao ko itiapahany tony kalondraja ny vakiko tany am-piandohany ty manao hoe ny any fifaliako, ny tanjony itokiko, ny tena fiadanako, mifankaty ny zanako. Mihoatra noho izany, ny tena fifaliana iray aman-dreny amin'ny zanaka de ny fandehananareo amin'ny fahamarinana. Mivavaka sika. Tompo, soranao zahay fa omenao fiarahamonina mifampitaiza, omenao fiarahamonina mifanitsy, mba afaka miara-miaina sy mifanaja eo anivon'izao tany fivahiniana izao. Mampianatra anay ianao fa ny fifalian'ny ray aman-dreny de ny andrenesany fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanaka. Mampatsiaro anay koa nefa tompo fa ny fifalianao anao indrindra de ny fahitana anay mpanomponao, ny fahitana anay zanakao, ny fahitana ny fiangonana mandeha araka ny fahamarinany teninao. Iaina ny eo anivon'ny fiarahamonina zany tompo. Ko de mangataka izahay, tehirizo ny tokantrano tsirairay avy, tehirizo ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fifandraisan'ny fianakaviana, na ny zanaka nateraka, na ny zanaka tezaina, na ny zanaka anivon'ny fiarahamonina, na ny zanaka any anivon'ny fikambanana sy ny fiangonana, mba ayanaja ray aman-dreny. Taio ny zanaka, taio ny fiangonana, taio zahay mba iazona ny fananarana, ampitaina aminay isan'andro, ampitaina ny teninao. Taio tompo izahay mba iazona ny sotoavina izay nomenanay, miazona ny fiarahamonina misy anay, miazona ny fianam-pianakavianay. Tompo, aza vela nala-baraka ny anaranao zahay, aza vela nala-baraka ny anaran'ny ray aman-dreninay zahay, aza vela nala-baraka ny anaram-pianakavianay zahay. Fa ataovy manome voninahitra anao, ataovy manome voninahitra sy fifaliana ho an'ny ankohona sy ny fianakaviana misy anay. Nijereo ny tanindrazanay. Tompo mampianatra anay ianao fa sarobidy ny tanindrazana. Nitomany teo anoloana ny fahorian'i Jerosalema ianao,
ary de ankehitriny ko mivavaka izay ho any Jerosalema anay dia Madagasikara jereo amin'ny famindram-pona amin'ny vahoaka malagasy. Ataovy mahay manaja anao ary ataovy mahay mifanaja. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana fangio amin'ny famindram-pona. Misaotra Jesosy.